Tafiakatra 12 ireo namony ainy ary mahatratra 7 amzato sy 4 alina sy ray hetsy ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza treza farandeo araka ny tatitra ofisialy navoakan'ireo teo anivon'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary ny BNGRC anao fataratsika azy araka izany efa nanao ny andraikitra tandrify azy ny BNGRC niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ho amin'ny fandraisana ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza. Araka ny andotanisa teo anivon'ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC androany tamin'ny 12 ratoandro tafiakatra 12 ireo namony ainy 17 amzato sy 4 sy 3 alina sy ray hetsy ireo trabony raha toka ny isa 7 sy 4 alina no nafindra toerana. Io moa dia isan'ny antony tonga ny fitondram-panjakana anao ity andro ity ho andro fisaonana. Miisa 7 sy 500 ireo trano rava, 7 sy 700 ireo trano safotra ny rano, raika amin'ny 50 sy 100 ny fotodrafitrasa momba ny sekoly Simba, 5 ireo CSP2 Simba, 20 ireo fotodrafitrasa-panjakana Simba, ary manodidina ny 7 hektara kosa ireo tanimbary sy tanimboly no tondra-drano tanteraka. Ny BNGRC miaraka amin'ny Croix-Rouge malagasy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ary ny sampany firenena mikambana dia manatanteraka fizarana ireo sakafo fototra ilain'ny trabony toy ny vary, ny voamaina, ny menaka sy ny maro hafa araka ny fanazavany teo anivon'ny BNGRC. Mikasika ny Antananarivo manokana moa dia fantatra fa toerana 70 no misy trabony eto amin'izao fotoana izao ary mbola misy amin'izy ireo no manana sarotra ny fanaterana fanampiana any amin'ireo trabony ao toerana satria lakana ny fitaovam-pitaterana efa misy vizena amin'izy ireny. Any amin'ireo faritra toy ny any Ikongo sy Ifanare ary ny tanàna manodidina azy ireo dia manana sarotra ihany koa ny fotodrafitrasan'ny lalana satria mbola tondra-drano ka fanomezana arabola no nomena any fotony anaovana ny fanampiana vonjimaiky azy ireo. Ao Bekily izay nisy mosarena anankiray dia efa nidina any toerana kosa ny delegation'ny BNGRC androany nijery fotony zava-misy ny filana any toerana. Ao miandro vasy dia mampiatra ny rafitra imo na asa atakalo vola izy ireo miaraka amin'ny PAM eo amin'ny lafiny fanamafisana ny fifoloana toerana mba hiarovana ny mety sy ny fahasimbana. Antsoavina taony teo anivon'ny BNGRC ho an'ny olo-pirenena moa ny tokony hitandremana fatratra manoloana ny mety sy ny fianjeran'ny tany na ny fiotsahan'ny tany na dia efa nitsahatra aza ny orambe.